Fafantatra ny antokom-bahoaka fa dia tafapetraka soma tsara ny candidature-nay zany eto amin'ny faritra Avaradrano. Zay moa zany atoko anisan'izany indrindra satria fantanareo tsara fa heritaona zay rehefa nanolotra ny candidat Jean Laverinarivo tamin'ny filoham-pirenena teo. Amin'izao fotoana izao tsika miditra amin'ny fifidanana solombavambahoaka ary voapetraka soma tsara zany ny fametrahana candidat ny Madame Ralité Lalisy izay magistrat retraité zany procureur général tamin'ny cour de cassation. Olona mahay lalàna, tena mahay lalàna tsara ary tsapatsika fa mila an'izany olona zany ny solombavambahoaka, mila mamerina ny asa ny solombavambahoaka tsika ary izay no hitan'ny antokom-bahoaka fa anjara biriky hoentina mampandroso ny firenena ny fametrahana ny olona sahaza azy amin'ny toerany. Dia isaorana indrindra nareo misy eo amin'ny 20 zao ny candidat ny antokom-bahoaka zany iraky Madagasikara, misy any Fenrivest, misy Mandritsara, misy any Farafangana, zay natoko efa vonona ny antokom-bahoaka zany ary amin'izao fotoana izao koa zay efa manomboka mametraka ny fidadavana ireo ben'ny tanàna ary misy afisy mahitsy zany satria misy moa sotoavin'ny antoko dia ny vahoaka ny fitiavan-tanindrazana firaisan-kina ary ny asa dia fivoarana ka rehefa mahatsapa le olona fa ao amin'izay toetra zay dia afaka mametraka ny candidature izy eo nivoan'ny antoko mba hisolo-tena anazy eo amin'ny ben'ny tanàna zany amin'ny fifidanana ben'ny tanàna sy ny fifidanana chef fokontany. Fahavononana satria hitanareo fa raha malala fa malahelo ny tena amin'ny toerana misy amin'ny firenena eo amin'ny lafiny izao tontolo izao anisan'ny fahadimy ary vonona koa zay hanampy ny mpitondra fanjakana izay lanim-bahoaka teo amin'ny fampandrosoana vonona zay hanampy ny filoha Andrinina Rajoelina satria tsaroa fa tsy vita ny samy rery tsika ao anaty sambo anankiray ka raha ifampiriraritra tsika dia tsy ho tafavoaka amin'ny firenena tsika vahoaka ihany no sahiranao ary araka ny teneniko teo hoe mila olona mahay an'izany atao hoe mahay lalàna kirakira lalàna atao anatin'ny 70 taona vonona metraka amin'ny toerana misy azy ny solombavambahoaka zany ary tsaroa moa fa ny asana solombavambahoaka dia misy anankitelo ny asany voalohany dia araka ny teny hoe misolo tena ny vahoaka mitondra ny etaetam-bahoaka zany. Ny asa faharoa manara-maso ny mpanatanteraka rehetra na ny mpanatanteraka amin'ny gouvernement zany na ny resaka any amin'ny ben'ny tanàna ary ny fahatelo tena asa farany dia ny resaka lalàna. Io lalàna io misy anankitelo izy na mamorona lalàna na manafoana lalàna na manova lalàna ka olona tena mahay an'izany andraikitra anankitelo zany no atolotry ny antokom-bahoaka ho safidiana amin'ny solombavambahoaka amin'ny 17 May 2024 zao. Fa ny antokom-bahoaka dia tsy atoko-panohatra mandrakizay fa atoko-panitsy force d'interpellation na atoko-panohana. Zay zany hoe rehefa hitanay misy tsy mety dia hiteny zay.